iana ny fanatrehan'Andriamanitra tafatoeta sy tamany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia misy idirany amin'ny fanekeny olona io hijoro sy andalo eto an-tany ho isan'ny olona kasitrahan'Andriamanitra. Tonga eto an-tany tsy hampiasa finoana mba hisitraka ny asan'Andriamanitra ankasitrahako ny fisiany eo amin'ny fiainako, fa tonga eto an-tany iaina ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho fantatr'Andriamanitra amin'ny fotoana ampakarany satria nanomboka teto an-tany ny fiarahako aminy, ny aina ary nanao izay nankasitrahany mba hahatonga ny fanatrehany mitohy mandra-piseho any amin'ny raho an-lanitra. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ao anatin'io communion io na io fiombonantsika amin'Andriamanitra io dia efa ela ny nahitako ao anatin'ny Baiboly fa rehefa ianao ny karazan'olona sa manohatra n'Andriamanitra, sa manohatra n'Andriamanitra, za pasiteny tsy manohatra n'Andriamanitra, rehefa tsy manao izay ankasitrahany ianao na manapa-kevitry ny anota nefa fantatrao fa tsy tiany izay zavatra efa niteny taminao izy tsy mety io fa azo atao, dia manohatra n'Andriamanitra ianao zany. Ary zay ny atao hoe avonavo-po. Ny fiainanao ao anaty fanahiniana, miaina ny fiainana izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra nefa ianao fa nampalalany ny marina. Dia ndao amin'izay tsika isaina seritreritra ny hery sy ny fahefa-niteny ainan'ny olona anankiray eo amin'ny fiainan-davanandro sy ny fisiany eto ambonin'ny tany miaraka amin'Andriamanitra. Mais pur kokoa ny fahefa-niteny rehefa 100% ny fankatoavantsika n'Andriamanitra. Mais pur, mais madio kokoa ny fahefa-niteny miasa eo amin'ny fiainan'ny olona mpakatoan'Andriamanitra zato isan-jato. Tsy manam-pahasahiana ianao manohatra n'Andriamanitra, fa izay zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra aminao dia ankatoavinao, dia manomboka merenao ao anaty. Fa mais pur, mais madio ny fahefa-niteny, zany hoe manomboka afaka miseho Andriamanitra amin'ny fanatrehany sy ny fanotronany eo amin'ilay dingana mihoatra no ny fahazakany finoanao ny fahamarinany teny tianao ampiasaina mpinoana mba hiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Brief le izy, fohifohy izany zavatra teneniko zany, fa afaka anaovana développement séminaire 10 zany zavatra zaraiko zany. Ny antony dia tsotra, miaino tsara ny ty fahamarinany ty. Ny succès an' Jesosy teto ambonin'ny tany dia tsy hoe tonga izy amazanak'Andriamanitra azy, fa tonga izy akatony rainy mba ho fantsom-panehoana ny endriky ny olona kasitrahan'Andriamanitra. Rehefa kasitrahan'Andriamanitra ny olona dia tadidio fa afaka misetrasetra mikery ny teny maneho ireo endrim-pahamarinana sy natiora mahandriamanitra n'ilay teny hatramin'ny voalohany eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Ny teny dia fahamarinana miasa, miatra, tsy miova, miasa sy maneho an'Andriamanitra mpamorona hatramin'ny voalohany. Fa zao ny zavatra hitako, miandry mpakatoa ny teny vao maneho ny sitrapo mahandriamanitra azy. Miandry mpakatoa ny teny vao maneho ny sitrapo mahandriamanitra azy. Rehefa tsy manaiky ianao isan'ny olona akatoa ny teny dia mahantra ny fomba isehon'ny teny amin'ny asa mahery eo amin'ny fiainanao ianao. Zany mahatsara ny hoe isika dia mampiasa fo manaiky sy makatoa an'Andriamanitra noho ny mampiasa fo ino ny fiasan'ny teny eo amin'ny fiainantsika fotsiny. Averiko, azavaiko tsara. Zany mahatsara ny hoe isika mampiasa fo manaiky sy makatoa ny teny
noho ny mampiasa fo ino ny fiasan'ny teny fotsiny ihany. Le ino ny fiasan'ny teny fotsiny ihany avereno fa zao lazain'Andriamanitra lohany ianao fa tsy rambony, ambony ianao fa tsy ambany. La ny andreo ampitanisana reo teny pahatsarana fotsiny ianao tianao iainana sitrangy eo amin'ny fiainanao. Raha tokony ampiasa fo akatoan'Andriamanitra ifandraisanao amin'ny fankasitrahany. Ny fananten'Andriamanitra tsy valim-bavaka vokatry ny lohalika amin'ny forotra mahatsiaro fa lavitra azy, fa fanekena akato zay lazainy ahatonga ny fanatrehany na tsy angatahanao azy dia miaraka aminao isan'andro. Mafantatrareo ve fa ny révélation en communion na ny fiomborana amin'Andriamanitra dia mametraka an'izao fahamarinana zao, Jesosy Kristy avy any Nazareta, zany tena voaloboka ozy izy Jesosy ary nareo ny sampany. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia tsy ilay karazan'olona angataka nareo fa tsy ahita valiny, fa na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba kalazana ndray eo amin'ny zanaka. Avy ao amin'ny communion Andriamanitra manomana anao ho amin'ny fahafahana miaina ny zavatra rehetra, satria rehefa en communion na miombona amin'Andriamanitra ianao dia tsy ho diso fangataka mihitsiny. Fa na inona angatantsika aminy araka ny sitrapony dia miaino izy. Kala izy ny zavatra tian'Andriamanitra nairana antsika eto dia tsotra. Tsy hoe kristianina valim-bavaka ianao, fa kristianina an'Andriamanitra ianao. Tsy hoe kristianina tia hita fahagagana ianao, fa kristianina kasitrahan'Andriamanitra miaina amin'ny fahagagana ianao. Betsaka aminareo manontany, pastera, ianao ve zany tsy mino fahagagana tsony? Ianao ve zany tsy mitory tsony fa manao fahagagana sombam-pamantaran'Andriamanitra? Non, diso ahatra amin'izay. Fa tsy zay nasainy nitoriko no nitoriko, fa zay nasainy ataoko no nitoriko. Zavatra nasainy nitoriana, fanjakan'Andriamanitra, fibebahana, famonjam-panahy. Zavatra nasainy atao diovy boka, aiza ny teny toriana reo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia zao ataovy, diovy boka sitrano marary atsangano maty. Misy ny zavatra sainy atao ary misy ny zavatra sainy toriana. Rehefa ianao mitoro ny zavatra sainy atao dia lasa mampitodika ny olona any amin'ny zavatra vitany fa tsy any amin'ny zavatra asainy toriana. Rehefa mazava ao anatsika ny alehibe ny fanjakany dia misokatra ho amin'ny fankasitrahany ny ao anatsika, satria izay andrasany amintsika no omentsika azy fa tsy izay andrasantsika aminy. Fanamasino misama hery androany maraina hoeto indray izay androany. Zava-dehibe tsy isika manery an'Andriamanitra hiasa-pinoana eo amin'ny fiainantsika, fa isika manaiky ampiasa ny fotsika akato zay lazaina. Averiko indray, zava-dehibe tsy isika manery an'Andriamanitra hiasa-pinoana eo amin'ny fiainantsika, fa isika manaiky ampiasa ny fotsika akato an'Andriamanitra, satria ao ambadiky ny fankatoavana sy ny kalitaon'ny fankatoavana ao an'Andriamanitra, ny kalite ny fankatoavana ao an'Andriamanitra no afeno ny fepetra ahatonga anao isan'ny olona akasitrahan'Andriamanitra. Dia tsy mila mitondra mbavaka ianao hoe midina dia miakara Andriamanitra, midina dia miakara, dia hitanao zay, dia andrenao zay, tsy ilainy zany. Fa zay miaraka amiko sy maniraka dia eto amiko mandrakariva izy, tsy mandao ao irery mihitsy izy, satria za manao zay sitrany. Akasitrahany aloha dia miaina ny fanatrehany. Fandanimpotoana ho an'ny fiangonana pakarina ny olona vesara ny filany tonga eo amin'ny fananten'Andriamanitra isan'andro mba te ahita ny tanany. Mihoatra noho ny tanany ny fisitanao azy iray manontolo, satria ny fanatrehany ny miaraka aminao rehefa akasitrahany ianao. Ameko satonana ianao amin'ny jaona toko faharoa, amin'ny jaona toko faharoa andiny fadimika hatramin'ny andiny fahafolo. Isaky ny sabotsy koa izy teo ohatry miverimberina eto.
nanovany Jesosy ny rano ho tonga divay tao kana tamin'ny fampakarambady tao kana. Rehefa nakatosina naiky izay nasain'i Jesosy natao ny mpanompo fa tsy nandà, dia jereo fa tsy misy idiran'ny finoan'ny mpanompo namadian'i Jesosy ny rano ho tonga divay, fa vokatra avy amin'ny fiara-miasan'i Jesosy tamin'ny fakatoavan'le mpanompo ny teniny. Ndaso zay le masarobidiny toe-panahy, zay le asarobidiny toe-panahy. Mieno tsara, mieno. Rehefa niara-niasa tamin'le mpanompo Jesosy, dia tsisy nidiran'ny finoan'ireo mpanompo ireo nahatonga an'le rano ho tonga divay azony zaraina tao amin'izay nasaina, fa fiara-miasan'i Jesosy tamin'ny toe-panahy atao hoe fakatoavana an'Andriamanitra tao anatin'ireo mpanompo ireo. Eto zany Jesosy tsy niara-miasa tamin'ny olona fa niara-miasa tamin'ny fijoroana. Oeto zao efa namasina androany maraina. Ireo mpanomponao tsy nahalala efa niovana ele rano e, fa nakatoa fotsiny eto vozy dia hoeto. Tsy mivavaka Jesosy hoe eto koa mambavaka mba ahitana hoe afaka no avadika izy mba tsy homenatra nareo, fa tao anatin'le fakatoavana nanaiky hitondra an'le teny fotsiny zareo hoe tovozy dia hoeto. Hoany amin'izay nasaina dia nandery zareo nieritreritra fa nitondra rano, kay ny rano eny an-tanan'ny mpakatoa dia tonga divay eny ambavam-pisotro. Zavatra tsy azo loatra. Eto dia anizingizina fa tsy mifidy olona Andriamanitra fa mijery mpakatoa Andriamanitra. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Hitanareo ny zavatra nanahitra teto dia zao, misy fotoana ianao mila mianatra mampangina ny lojika ny fisainanao voafetra, fa manaiky amin'ny fomba tsotra ny fitarian'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Mba hatanteraka an'izay lazainy tsy takatry ny saina dia miangavy ianao soro manomboka androany reto toetra reto, fa reto ny fahavalon'ny teny tsy afaka hiasa ao anatinao. Voalohany, aza andevozo ny vokatra. Rehefa tonga eo anatin'Andriamanitra, aza andevozo ny vokatra. Ary zay no merenako an'ity teny ity, diso raha zay ny fomba fijerinao dia manana problème na communion tsy maro toerana ianao. Raha Andriamanitra tsy hamaly vavaka dia tsy vavaka aminy. Pourquoi et comment? Andriamanitra ane, Andriamanitra foana na mamaly anao izy dia tsy mamaly anao izy nanaraka an'le fampianaranao maly. Halleluja. Fa rehefa maro toerana ny communionao amin'Andriamanitra dia tsy mipetraka tsony ny condition hitadiavanao azy, fa mipetraka ho azy ny maha izy azy sy ny asarobidi ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Satria ao anaty communion nanokafan'Andriamanitra ny fonao ahalala, fa ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia mbola ambony lavitra no ny fisinao hita maso, satria izy no antom-pisinao fa tsy ianao no antom-pisiny. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Enoy mety lalina ny zavatra zaraiko, fa ivereny kely rehefa anetrano. Dia tena maka mihitsy zany ny fanaovana azy. Maka mihitsy aloha fotoana hoe tena hitokan'Andriamanitra iainanao mba hidiran'ny teninao ato anatiko. Eto mantsy efa nangataka tsika hoe zay tianao tenenina tompo dia teneno. Aza andevozo ny vokatra. Aza maiky ny ahita fa mpanao fahagagana izy. Mandana miazakazaka ary meteza iombona aminy amin'ny fo-pakatoa tsotra fotsiny. Amin'ny fomba ahoana ny nitorino Maria tamin'ireo mpanompo ireo, na tonga n'ireo mpanompo ireo tonga dia vonona ny aino zay vavalatsaka eny ambavan'i Jesosy. Teny anankiray ny hitako voasoratra, ataovy zay asainy ataonareo, fa ao ambadiky ny fanekenareo anao zay asainy atao ny valiny amin'izay matery anareo.
ozy Jesosy zany teny zany ozy izy no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko dia ho tanteraka ny fifalianareo. Misy zavatra be dehibe andrasan'ny tompo amintsika tsirairay. Misy fotoana Andriamanitra mamangy antsika dia miteny antsika, zanako ty zavatra ty tsy tiako ataonao. Dia raha nihaino tsara ianao omaly zao dia tsy tokony hotratra an'izany intsony ianao androany maraina na tamin'ny alina. Fa ny lera lahy teo zao vao maly izy nahaino teny, alina izy nanao pratika tonga dia libre izy. Le vesatra tsy napahita tory azy fa nanindriny fahavalo azy lasa maivana izy satria ny teny tsy miandrera fa rehefa katoavina tonga dia miasa. Mipikura ny teny mpahamarinana manova zavatra fomba tsy takatry ny saina vetivety dia misy ifandraisana amin'ny fanapahan-kevitra vetivety sady tampoka ny anara-disy iaino izay zavatra sain'Andriamanitra atao. Vao milatsaka ny direktiva ianao ty tena fa maninona ianao mivavaka ho anao foana hoe afao amin'ity Andriamanitra fa mandana amin'izay mba mivavaka ho an'ny hafa. So dia velonareo fa tsy meno tsara ny vavolombelonareo ary aho sady mandray lesonako ho an'ny tenako. Ozy Jesosy feno rano ny siny tovozy dia ndana zarao dia ohatrany ataon'ny lempanao ay eny ary siny fandio eny ivelany fa tsy le siny fasina divay any anaty tsisy divay intsony. Ay dia andana tonga dia oetimiditra tonga dia ay mialana amin'ny vadin'olona io. Ay aza mangalatra tsony eo amin'io birao misy anao io kolokolo ataonao io misy farany fa ndana mba jereo ny fiainam-panao kolokolo rehetra na avolenta ninonninona fa mody asandratry ny devolotro dia aveo aforetany tampoka. Tsy ratsy eo am-panaovana io fa ohatry ny tombony vetivety fa tsy misy ho avy ao anatin'io. Le izy ene mety ho halan'ny olona ianao satria ny teny fahamarinana mety ho halan'ny olona fa tsy maninona fa toroho foana amin'ny fahamarinana fa nefa rany io miditra foana mandray salesona amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainana rehetra. Zavatra efa hita maso hoe taizany alfahany io dia ho aizanao mekany io. Dia zao vitany devolo mampitsika anao eo am-piotazana amin'ny tsy fahamarinana fa elany ianao rehefa ijinja amin'ny vokatry ny tsy fahamarinana izay niainanao na nanarana anao nefa namafisanao ny fonao. Tsy ho tonga amin'izany fiafarana izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria fantatro aorinan'ny androany fa napakevitra ianao niakato an'Andriamanitra. Amen. Tovozy dia zarao dia ozy izy roa lahy zao aza manakatra be zay ny fiarah-miasan'i Jesosy amin'ny mpitory-teniny tena marina. Zay mpitory-teny tony dia ny raha nao anao ampatsiaro mba ho tsarony zay zaraina taminao. Miteny zay androany makatoava fotsiny andry aza misy mizaozao fa ataovy zay sainy atao. Aleluia. Aza miezaka manakatra zay fahamarinana lazainy. Tsy hoe tovainy ny ilaina karanina sainy tovosina dia anao iasa sainy hoe raha vabaraka amin'le riboka atao ohatran'izao fa zao fotsiny ataovy zay sainy ataonao dia manao zay sainy atao. Raha vao feno ny fepetra ny fankatoavana dia mikorina ny faneom-pamantarana ao ambadiky le tenina katoavana fa tsy le mpanompo tsy nino ny ireo mpanompo ireo tsisy titre reo fa ny anarana ny raisan'ireo rehetrarehetra teo mpanantanterana dia ny hoe pakato. Tsy apôty ireo fa pakato, tsy bisopy ireo fa pakato, tsy pasteur ireo fa pakato, tsy evangeliste ireo fa pakato, tsy mpampianatra ireo fa pakato. Dia za te safidy androany fa aloha ireo titre rehetra nananao na diakôny ianao na katekisty ianao na fiangonana misy ianao
nampitandrina ianao fa faodolo aloha ny titre rehetrarehetra eto any tsy mila titre manomboka amiko fa zao fotsiny manomboka androany raha tianao ny aina sy ahita ny fakasitan'Andriamanitra sy ny fahamarinany teny misetrasetra eo amin'ny fiainanao nyfanehompamantarana marinin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroanao androantsika andray anarana anankiray atao hoe ipakato zay fotsiny loha fa fahaloha zany zao hoe satria raha kariny ianao mety teny ianao hoe zao ne ny zava-pananananako efa namoaka tamin'ny tamin'ny anaranao manana zava-panahako fa ijoro indray Jesosy anamarina ny révélation anomaly hoe ny zava-panahy tsy ambony no ny toe-panahy satria nalaon'i Jesosy nahita Paoly fa rofo malemy fa tsy mirehare toy izay Paoly matanjaka ao anaty révélation zava-panahy nefa mirehare azadino fa misy ny lara-pamena amin'Andriamanitra ary ao anatiny zany sy napetraka ho voalohany mba hanana ny mpino fahatsapana ny lanja ny fiainam-panahiny mihoatra noho ny zavatra rehetra dia ny fametranao ny toe-pananao mba haraho maso akaiky ny toe-pananao ohatra rehefa mananatra ny zanakao ianao dia ataovy eo amin'ilay domaine ny zavatra nanarana fa aza totonao daholo ny ratranao ray manontolo misy zavatra tsy voaray satria ny fahafenony vesatra ao anatinao eny atapindohan'ilay zaza mbola tsy takan'izany dia rehefa midy ny fony dia anao voagaga hoe tsy mihaino antsony izy satria lasa matahotra anao ny ohatry no fatahorany an'Andriamanitra izy tompo any amin'ny sekoly tokantrano mamany manao an'izany fa iteny fotsiny ny fanekenao anova ny attitude anao rehefa manaiky anao vain'i Jesosy isan'andro dia mahita taratry ny fitiavan'Andriamanitra miasa ao anatinao manodidina anao dia manampaniriana ny ombona amin'Andriamanitra izy mahita ny fahatsaràn'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao miteny lavitra noho ny teny ny fijoroana iainanao andavanandro meo ny exemple ataoko na tonga an' Jesosy tena tafavoaka be tao amin'ny sekolony rainy dia tsy niteny izy hoe zanaka tsy mahazo manao na inona na inona fa tsy jereny avy amin'ny rainy non zay hitany fa tsy jereny zay napetraka eo aloha dia mila manahaka ny ray ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra maiza manangana manana faharetana manovany hafa aza masina no Andriamanitra ka tsy maharitra ny setrasetra ny tsy famendrehan'ny hafa manetretena ho fitaovana anangana amin'ny manodidina anao mba ho fantsona tsara azon'Andriamanitra hanankinana ny missiony eto ambonin'ny tany satria ianao koa tsy mahazo manao na inona na inona afa-tsy zay hitanao nataon'i Jesosy dia raha Jesosy ny teo amin'ny toeranao dia ohatran'ilay frazinao ve ny fraziny nanahaka azy aloha vetsika sa ahoany aza manginginy eo asio tehaka ho an'Andriamanitra amen halleluja dia inona ny tenin'ny tompo ndaony jerentsika ty zao misy teny anankiray halleluja ekeo fotsiny aloha zay lazainy mampety anao io na tsy takatry ny sainao azy maninona hoe aza maiky ny hita fa mpanao fahagagana izy fa meteza io aminaminy amin'ny fopakato ekeo zay lazainy fa mampety anao io na tsy takatry ny sainao sy tsy ekeny nofonao azy feno rano fotsiny siny dia tovozy dia zarao aza manakatra be aza be fanontaniana point ary eo ny tsy eken'ny olona Andriamanitra zany mpanao jadona zany hoe olona manatsafidy mba nianatra ihany ny tena pasteura rano fenomena olona sa inona makato avy raha eto aloha io zany ianao dia zay ny fahamarinana eto hoe akatohan'i Jesosy ny fahamarinana eto ny zavatra sainy toriana ny atsara ny communion anao aminy satria ny batisa
fanekenao fa anazy ianao fanomboana fa ny fampakarina anao tsy maintsy mijery izy ny qualité ny communion anao. Io communion io mametraka verina ametraka lanjany zay lara-pahamenana priorité amin'Andriamanitra. Inona ny priorité amin'Andriamanitra? Ny priorité amin'Andriamanitra na lara-pahamena amin'Andriamanitra dia ny fiainam-pananao sy ny toe-pananao. Zay rehetra manao amiko tompokitompony tsy ny fanjakana lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Betsaka ny laza amin'izany efa namoaka 2 minutes amin'ny anaranao zahay. Wow! Mpiandry ane zany. Pasteur zany. Efa naminany tamin'ny anaranao zay profeta ane zany. Efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay apôtre ane zany. Manamartena amin'ny asa amin'izay. Satria tsy uratsony ao amin'ny communion. Fa ny farany hozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo fa ahoana nitoko tamin'ny zava-panahy fa tsy nijoro tamin'ny toe-panahy. Tsy nametraka ny lara-pahamena ampakarana azy fa maiky ny aneo zavatra secondaire eo mason'Andriamanitra. Andriamanitra tsy taitra na 20 aza maty natsanganao fa ny manodidina anao fotsiny impressionné hoe tena fahagagana zany fa amin'Andriamanitra. Ary efiveriny Jesosy io maty rehetrarehetra isaky ny sisy tany rehetrarehetra nandray azy io voaka dôly. Noho izany tsy maiky ny ho taitra izy hita fa nampiasaina be anao fa le toe-po akatoavanao an'Andriamanitra ny rary amin'izao fotoana izao. Ary zay le espèce rare en voie de disparition. Efa manomboka mety tsy hitatsony zany olon zany amin'izao satria me manomboka logika arakaraky ny maharatsy ny tany zay manafangana ny fiverenany me miodina ny olona me vitsy ny misento fa miaina amin'ny fahamarinana fa me manomboka logika amin'ny olona miaina anatin'ny faharatsiana mo vita fihavanana amin'Andriamanitra va ianao hiverina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra akaiky Jesosy akaiky Jesosy. Aza mandeha fahazarana io mihitsy ny andomany ianao ataiza ny fatra ny fankatoavanao. Eto ny cinéma cinéma ny ataontsika eto tsy lalao sentiment ny ataontsika eto e vita mikonetaka eto voaka andriva vadiny io dia niverina amin'ny ataonao ihany. Mandana mandiny tena saino lalina amin'ny fahamarinana inona ny zavatra andrasany aminao inona ny tokony hakatoavinao fa tsy nakatoavinao. Aza vary indrina manamartena amin'ny fanompona amin'ny asa be amin'izao ny rehetrarehetra toroteny révélation ny olona hitetehaka anao eny tsy araka aminao etsy. Marina mihitsy ny teny le ranabavy teo. Tsy pasteur Rodolphe ozy izy nitantana anao eny a. Tao aloha hitehaka ho an'ny tompony amin'iny. Amen. Fa rehefa hiverina izy fasafasa amin'Andriamanitra no rery. Eo nareo mianaka. Eo no manontany ary izy ianona fa ianona ny teny tokony eo. Toy ny tompo miala tsiny fa ianao rery aloha nitako. Dia ny androany atao vita ny anao rery eo amin'ilay mangingina. Atao vita ny fiovoam-ponao rery. Aza manilika amin'ny hafa fa zay joroana atao fa raha mbola misy fanamarina tenao na kely azy zay ny tsy mahafaka anao. Efa ny teny nareo ve tsy meny toro teny eto inona ny tenin'Andriamanitra ho fantatrao no marina ary marina ny afaka anao tsy andevo. Dia tretone absence tetony ianao androany maraina fa tany amin'izay nasahiranao tany hitovy amin'ny fiainam-pananao omaly sy androany. Zao ry fiangonana me mafy ny fanitsina ananganana anao fiangonana tsy misy pentina na fiketronana. Jesosy ho avy apakatra ny fiangonany mila miala amin'ny faharatsiantsika zao tontolo zao sy ny momba azy ho ravy ty tany ty tsy tsara zany ny olombelona fa meratsy ary efa mivory ny kitay menaka ampirehitra azy ho diovina ny tany malotona metranao fo. Ozy izy ny tompo inona no andrasako aminao fe vita fihavanana aminany manitra ianao mo fe
Jesô teo ambaravarany fonao sao itino antsofarany kavalio izy sao very anao kavalio izy sao very anao. Inona ny teneniny? Isaia 4:5-10. Fa izao ny lazainy tompo dia Jehova ny ray masiny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsarana anao monjena anareo, amin'ny fanginana sy fahatokina no isinerinareo nefa tsy nety ianareo. Tsy nakatoy ianareo ny dikany hoe tsy nety. Ianao misy fotoana tsika indray mieritreritra hoe za mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe efa mety aminy. Izy miteny aminao fa mety ianao. Za miteny Andriamanitra isan'andro efa mety aminy ahako. Lalana daony zany rehetrarehetra zany. Fa ny andrasany aminao, izy izy miteny hoe amin'ny fiverenana sy fitsaharana no amonjenanao. Ny famonjeny dia miasa amin'ny fiverenana. Point d'interrogation. Tena efa miverina ve aloha ianao? Tena efa miverina ve? Dia ozy izy fitsarana. Ny olona rehefa tena miverina amin'Andriamanitra dia manana pisy amin'izay. Tiana moa ny tenen'ilay rahalahy teto. Fô nanomboka nanao izay nasainy ataoko aho dia nisy peta ato anatika. Ataonao ilay. Ary hery dia tafatoetra. Ny herin'Andriamanitra dia tafatoetra. Izay no mahatonga hoe olona mahery ianao. Tafatoetra ny heriny. Rehefa olony fanginana ianao, sy fatokiana, confiance. Ary hitako kay mpino be dia be ny kely hery. Satria mitabataba loatra fa tsy mety mangina. Inona ilay mitabataba? Manamary tena. Inona ilay mitabataba? Miady ho anao isan'andro. Dia ohatr'izao, rehefa tonga ilay teny mpamarinana manitsy ohatr'izao dia soreny ianao. Za ndray zany tenen'ny paster zany. Iza ny mahalala, iza no nilaza taminao fa fantatro ny fiainanao. Fa matoa Andriamanitra miteny aminao, izy efa miteny mivantana aminao. Zany tsy miara-mipetraka aminareo ao e. Aza mitabataba, aza manamary tena mandrakariva, fa tsy mety ho tonga olony fanginana ianao. Dia lasa isaky ilay mitabataba zany dia mienaka ny herinao. Tsy fantatro zany fa tsy herin'Andriamanitra tsony le ao, fa manomboka paralize tsy mihetsika Andriamanitra satria ianao efa mitendry hoe fanginana tsy fatokina ny tombon'le hery. Dia ianao lasa tsy mahery satria mitabataba sy manamary tena. Tsy tafatoetra mihitsy amin'ny fatokin'Andriamanitra. Ary jereo fa eto ny teny dia milaza fa tsy mety isika, tsy mety. Eto zao vao vita ny eto dia manara-masonao indray Andriamanitra rehefa avy eo ihany. Dia izay mahatonga ny herintsika indraindray mora rava. Fa enoiny hoe ohatry ny gaga manodidina témoignage ny taty Arinoro omaly. Dona le omby fa ito tsy taitra tsony. Dia gaga mivadiny ary toa tsy miteny tsony. Sifotra ohatrany tsy teo. Mandeha ny zavatra anankiray, telo sosina ny problème ao anatin'ny ray andro, tena ataky ny ray andro. Fa za toetra n'ilay fatokian'Andriamanitra, fa tafapetraka ilay izy. Ianao zavatra kely dia efa manomboka mitabataba. Dia izay no mahatonga an'ilay izy satria tsy nianatra mihitsy ianao teo amin'ny sekolim-piankinana tamin'Andriamanitra. Mba ahafahan'ilay hery miasa ao anatinao. Tsy manaiky akatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy mahita an'Andriamanitra sy ny fanatrehany miasa eo amin'ny fiainatsika. Ozy izy ny Exode 14:14. Nareo angina, vao hiady anareo ianao mitabatabaka ina ny adivananao eo. Petera rehefa reraka, vizana teo am-panjonoana. Mialahy ianao amin'ny fankisitinana eo. Reraka Petera, vizana teo am-panjonoana. Avy nanarato trondro nandritry ny alina fa tsy nahazo ninninina. Lioka toko fa 5. Vakeo any hatrany 9:1-9:1. Efa nanao izay rehetra azony natao nandritry ny alo Petera, niary tory Petera, nampiasa hery Petera, maniby. Boatina orotony ny mpanarato namana very anaty rano nameno azy hoditra akondro ohatr' izany. Trondro nefa nandrasana. Tsy nahazo ninninina, vizana, reraka. Rehefa tonga Jesosy ny teny taminy hoe Petera,
afaka metsampikely ve ahako tsampikelinao dia ozy izy mandrosoa Jesosy mandrosoa lakana vida no nidiran'i Jesosy dia Jesosy ampidiro amin'ny lalindalina kokoa dia tsy pahazo indray ny aratonao afaka niteny Petera hoe reraka fa raha pitsy fa aza mandrebireby eto hoe sady efa bongo maso alatory tsy natory kafe tsy ampy mety niteny aza dalaina ntsony ava reraka e nareo koa tena manadala mihitsy aloha raha pitsy hoe raha pitsy raha ohatra ka manam-potoanaovana an'izany dia raha pitsy tsy fotoana antsony zao hoe afaka teny an'izany koa satria tsy fotoana antsony le izy fa ozy izy Petera satria Petera tsy kizitina fa raha nritona tao anaty fakisitinana izy satria fa sady vizana tsy nahazo ninninina nanadio ranomasina le arato zay na tonga azy nanasa sy nanakobana an'le izy satria tsy afaka verina ny anaty rano fa eo ny toeram-piasany fa ozy izy Petera no ny teninao dia ho atsiko sy alefako indray ny arato androany aza mieno aho fa olo loatranao ihany ahako fa tsy pazo indray le arato fa azakivy tsy condamnation zany raha mbola mety hoe miainao anatin'izany ianao no atokantranonao azy fa enoy ty teny ty androany fenitrondro le arato efa sakitritra mihitsy efa tritra mihitsy ara-moa rehefa natsipy ny Petera ny fanaraka tamin'izay nilazainy Jesosy avereny indray hoe zay indray le fakatoavana hoe tenena miara-miasa tamin'ny fakatoava amin'ny Petera Jesosy fa tsy niara-miasa tamin'ny Petera izy satria Petera tsisy raisina fa efa niteny evatra amin'ny alina ny any teto hoe araka mifanao dia ohatr'izao ohatry professionnel ny antsika teo amin'ny fahafoanana no tonga fahabetsahana tao amin'ny aizina no mipotra amin'ny mazava tao amin'ny rano tsisy trondro no mipotra ny trondro tsy niovany le ranomasina tsy niova koa le toerana fa tsy hoe Jesosy niteny hoe hoentiko ary amin'ny sisiny avaratra ianao fa teo amin'ilay tsy nazahoany ihany nazahoany satria nakato Petera na teo azany sy fahomby azany sy ny avizanany na dia teo azany akiviny enoy ity teny ity teto dia mahery vaika lavitra ny traikefa ny fakatoavana no ny expérience vécue ny fiatraika amin'ny fakatoavana indray mandeha dia mihoatra lavitra no ny fahalalana ny tovozonao tany Harvard tandremo tsy hoe rehefa tsy naomby ianao hatramin'izay dia tsy zay no midika fa tsy teo Andriamanitra na hoe tsy niasa Andriamanitra eo Andriamanitra tao anaty aizina fa rehefa tonga ny teny hoe misy mazava dia mivoaka amin'ny mazava ny teny dia miandry pakato voatanteraka Andriamanitra tsy mitady olona efa mahay be mitady fovonona kato izy na tsy mahay ninninina azy fo afaky ny teny aminy hoe marary zany teny lazay paster Rotolo zany fa ekeko androso aloha zay le andrasany mampisalasala fa tsy takatry ny saiko zay lazainy sesainy ataoko fa zao hoe nohony amin'izany teny zany fotsiny dia ho ataoko le izy matahotra fa tsy maninona fa ataoko arak'izay ny lazainy tamiko enoy mety tsisy ninninona ao anatin'ny aratonao hatramin'izay tsy olan'izany ny teny an-tananao sy ny zavatra nalovanao fa rehefa anaiky ianao manomboka androany tompo ho isan'ny pakatoanao dia aza miasa sainany amin'izay vokatra hitranga fa miasa saina raha mbola tsy pakatoan'Andriamanitra fa ambadiky ny fanekenao akato azy ny miafina ny valiny amin'izay tsy takatry ny sainao atateraka ny fifalinao rehetra eto tsisy idiran'ny lalina be ny rano eto koa tsisy idiran'ny hoe marivo io fa fakatoavana fotsiny tsy hoe hipiry ianao nefa teo fa na indray mandeha azy rehefa nanaiky Andriamanitra rehefa latsaka le teny tsy maintsy misy le trondro ary le trondro tsy mainky nijery amin'ny Petera fa efa pahorisaky ny manjono fa mainky hitan'i Jesosy eo anaty lakana fa tonga ao mipapakatra noho izany Jesosy Kristy avy any Nazareta ny fahabetsahany ilain'ny Petera fa tsy trondro isaky mandeha Petera ao anatin'ny aliko dia efa fantatra hoe io indray ny tavany dia tonga dia mitsoaka ny trondro satria tavany mpanarato ny hitany fa voatao an-dakany Jesosy mipetraka dia ozy le trondro aleoko mahita ny tompony ray na mihetsiketsika kely fotsiny aza fa hitany masoko io mipahary ahy dia lasa ako na tsy manam-panantenana fiainana mandrakizay ary le trondro
Te hita mipapakatra fotsiny le trondro io mipapakatra. Na tsy ampakarina ary le trondro dia mba te hita mba te ndray tsara hoe indriza ny tavany pary alohan'ny alako eto an-tany. Te hita dia zao mibosesika ny trondro, zay koa mba te hita, zay koa mba te hita, zay koa mba te hita. Satria Jesosy ny tao, ny ilainy Petera efa foanafoana ny trondro hatramin'izay ary tsy tao anaty lakana. Fa Kristy présent ny ilainy trondro. Trondro koa mila Jesosy. Fa so ihany, fa Petera ny ilan'i Jesosy. Dia noho ny fisian'i Jesosy, tonga ny trondro hijery Jesosy tao amin'ny lakan'i Petera. Dia tao ahoana? Fa lakana vidany nampindraminy anankiray, fa lakana roa no fenony rehefa avy nindrana izy. Tsy haiko. Iza moa mba nampetrahan'ilay malala. Efa very hevitra teny an-dalana, sady milo lasa dala. Fa ny fiainako manontolo no ny vainy ndray mandeha, le faharatsiana teo iny no soloiny hatsara-tarehy. Nanaiky ny foko hitoetra ho fananany, ary tiako ho fantatrao fa Jesosy no anarany. Izy lay tiatsika sy nanaiky anao malala, mandrosory anio akato ilay malala. Azo tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Raha izy Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tiako ho fantatrao fa Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny fiainanao dia tsy liny izy ny andreny lasanao sy ny tsy mety rehetra nataonao teo amin'ny fiainanao. Androany aza manamelo tena. Tsy tonga nameloko anao izy fa tonga naitra anao mba ho isa mipakato azy. Ary ny famondrapony dia mihoatra lavitra no ny fahadisoanao. Izy no atao hoe Jesosy. Maiky izy no ao aminao. Maiky izy ny ombona aminao ry Petera. Ary tiako ho fantatrao fa tsy hoe satria mety ianao, fa le mahay anao mihitsy ny natongavany eo an-tsambokelinao. Tsy ahoana ny trakefa ny lasanao sy izay nitranga ny maly. Ny ilainy dia ny fankatoavanao androany fotsiny. Afaka ny haino azy androany venao. Petera mantsy rehefa mba niteny izy ka nandroso tao an-tranony, tao an-tsambokeliny Jesosy. Dia Jesosy hoe mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Dia seketsena araka ilay direktiva. Rehefa hatramin'ny alina ny ihany teto hoe, ary ny alina ihany ny fotoana mampisy trondro d'habitude. Ko mahazatra fa zao no tiako lazaina aminao, tsy mety tsony zao ary tsy fotoana antsony zao tsy fotoana antsonjitsony zao. Dia izy Jesosy, za tsy liana te andre ny lasanao. Tsy nahomby ianao alina zay tsy nanontany anao nahomby anao tamin'ny alina sa tsy nahomby. Tsy fahombazana le izy, tsy fahabetsahana le izy, tsy vola mitobaka le izy, tsy blessing le izy. Tsy zay le izy. Nahomby ianao tamin'ny lasa sa tsy nahomby, nahantra ianao sa nanakarena, narary ianao sa farofy, tsy manontany lasanao a Petera. Fa tonga fotsiny ilaza zavatra aminao, vonona avy ianao ny akato. Zay lazaiko. Azabe fanazavana aminy hoe efa niaritra sy nijaly be ianao, na koa tsy nandeha, na tsy nandroso ny zavatra rehetra, tsisy nininona nandeha tamin'ny laoniny, lasa anao dia lasa zany. Raha miraiki-po amin'ny lasa ianao dia ilay ianao tamin'ny lasa ihany ny androaninao. Satria okizitombelona sady zay tafakasitrahana ny badeny ny problème, satria Jesosy tsy namenao an Jesosy le entana. Atao velona ho amponao fotsiny izay olona zaiko, fa fafao ny lasanao aloha. Aza variana mitanisa ny lasa eo, fa velao iny hoany. Fa teo ao aminao te hitoetra ao aminao tsika roa aloha izy Jesosy. Afaka ny ampidi-tavy ianao, afaka ny tafamiko ao an-tsambokelinao, afaka ho ampiasaiko ve ny sambokelinao, ho fantsy ny toriko ny filazantsarako amin'ny hafa. Zany rehetrarehetra zany natongavany Jesosy tao an-tsambokely aloha. Fa tsy vonona izy ny andray amin'ny problème amin'ny Petera, fa raha ny amin'izany efa hitany ihany. Rehefa natsipy amin'ny Petera ny rato, ozy izy tsy pazo amin'izay, inona no nitranga? Sambokely foana nampandrosoana ny Petera teo, fa sambokely roa no fenony trondro teo. Fa maninona Andriamanitra nanao fitobahana tampoka tao anaty fahatapidalaka le? Inona ny antony?
Ny lainy dia anao ampandroso azy amin'ilay fotoana mahafoana anao, fa izy ny fahafenona afaka ameno ny fahampangana rehetra ny fiainanao. Noho izany tsy tondro no manky tamin'ny Petera, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainy Petera tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Izy ny fahafenona. Eritrereto fa raha trondro ny fiain'ny taona isy toerany ve? Atao inona trondro mameno lakana tsisy idiran'i Jesosy? Fa aloha foana misy Jesosy, toy izay fahafenona vao Jesosy. Izay no mahatonga antsika tsy mitory fahafenona, sao tsisy itoeran'i Jesosy. Lasa fafanao ny je, fa saosy sisany ao an-tsainao. Fa rehefa Jesosy ny tonga aloha ao anaty fahafoanana, tsy mila mivavaka ianao mba ho feno, fa na mamaly azy ianao hoe tsy possible zany. Rehefa ao izy ka azo antoka amin'ny fanatrehany, possible mihoatra noho izay nandrasanao no ataony eo amin'ny fiainanao tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Zany no izy e! Jesosy aloha! Avereny Jesosy aloha. Mihavana amin'ny Jesosy. Mapetrano amin'ny Jesosy. Tsy mitaraina amin'ny Jesosy, fa mihavana amin'ny Jesosy. Awa, nataontsika ho azy koa ne kely foana e. Kely foana nataontsika ho azy noho izay efa nataonao antsika, ary mbola ho ataonao antsika. Izay no mahatonga ny lanjan'ny fisoranao tokony oatra lavitra noho ny lanjan'ny fitarainanao. Teto magaga dia izao, araty foana ny lasa tritra satria be loatra ny trondro. Fitobahana, fa fitobahana makaiza. Teneniny eo akaiky no fitobahana makaiza ilay izy hoe inona ny tanjony ao anatin'ilay fitobahana. Be dia be bako sika isaky mety dia mba hitobaka ny fiainanay menakavy, mba handeha hanina de luxe izay. Efa tiana hosoloana mihitsy ilay deux chevaux iny a, hosoloana Rolls Royce. Zaho zao ny andrasanay amin'ny tompo. Dia nefa ny tompo koa amin'io misy andrasana aminao. Fa mpiandry zany nareo mianaka. Izy nefa mandrakizay ianao mandalo fotsiny. Dia raha Paul nandrasana Paul koa efa lasa rehefa kelikely. Liko toko fa 5 fa 9 ka hatramin'ny 1 Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia nikoaka tamin'ny tombotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny abetsahany ny azandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedeo ilay niara-ny ombony raharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, aza matahotra fa hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa namitiantsona ny sambo kely teo tanety izy dia nafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Zao ilay izy. Ny fitobahana dia tsy omen'Andriamanitra ny olona mifikitra amin'ny fahabetsahana izay omen'Andriamanitra azy. Tohatra tsara ny tana izay miaina. Avereny manaraka tsara izay pastera. Manaraka tsara? Jereo nakaikinao mihaino tsara amin'izay raha hoe rehefa nanomboka tao amin'ny sambo kely Petera ilay fitobahana, lakandroa ny mbola ny fenona fa tsy ampy ilay ray, fa izay teo feno dôly. Dia iny Petera lasa nandohalika teo tongotra Jesosy. Miala amiko fa olomeloka e, tsy mendrika e. Satria reny mihitsy tao ampony fa ohatrany somary ny teny ratsy kely izy alohan'ny andefasana ilay anina. Bon quand même. Mais c'est pas vrai. Mavesatra izy zany. Wow! Wow! Tsy nijery ilay trondrotsony fa nijery an'i Jesosy. Jona, Jakoba, aviry zalahy. Eto aloha karakara fa za maike kohaka, za maike toraka. Efa manomboka tresaka amin'izay le fo. Le natao tsinitsinina, namaly noho ny fitiavany, nafantany aza ny réaction amin'ny Petera hoe tsy tanteraka izy, tsy tonga handatsy anao izy. Tsy tonga izy hanameloka anao. Tonga izy teny aminao ny fitiavany. Fa nafantany aza ny fonao hoe mavesatra. Tsy nanaka anazy, tsy hamaly izay etaeta nentina namizana anao ny lanao fanampiany zany. Tianao Jesosy, tianao maizy anao izy. Tsy tonga izy tsara anao, tsy tonga izy hanameloka anao. Mety teneniny le fahamarinana nairana anao, fa tsy
tanjony andatsanao hoe tsy efa nilazaiko zany fa ianao ny tsy tenao raha tsy nanao teo zao dia zao no nitranga. Tsisy farateny, tsisy kafara, tsisy kadradraka. Fa tonga dia fitiavana. Dia hozy izy Petera nijery ny mason'i Jesosy. Fitiavana ranovelona, ranovelona, loarano lalina, kamiafina ao anatiny ny fiainan-danitra. Hozy izy Petera tena fiainan-danitra zany. Loranga ekoaka tonga dia bekoaka marina. Fantatrao le bekoaka marina tsy hoe zara raha azo le trondro fa nanomboka teo. Tsy te herika an'le trondro tsony izy fa babo ny fahatsarany le nanome. Ny olona bekoaka marina tsy mifantoka amin'ny vokatra fa mifantoka amin'ny mpanome ny vokatra. Ahoana fiseho an'le izy? Teto dia jereo fahadininy izay nifantohany nandritry ny alina, na bongo maso azy, na mena maso azy, na mpangorohoro azy. Izay zavatra nandalo teo amin'ny fiainan'i Petera sy ny vesatry ny fiarahamonina sy ny trosa tsy mbola voalohany. Satria nanao tirety tany amin'ny banky izy tamin'izany. Dia manenjika an'le kôta fony mbola tsy teo ny tompo. Halleloja. Fa voaniona tamin'i Jesosy izy babon'le fahatsarana. Inona ny zavatra nitranga? Lozan'le lakana feno trondro miletaleta. Nijanona teo amin'ny sisiny teo daholo. Ary rehefa tapitra ny 9:20 ary rehefa nampiantsona ny sampokely feno trondro ireo zany teo an-tanety dia nahafohy ny zavatra ka nanaraka an'i Jesosy. Nahafohy tao ny arato adino, ny trondro adino. Fa ny problema tamin'ny Petera tokony mipitehan'le lakana. Satria rehefa miverin-dalana izy tany ariana tany vao tsarony andeha hiverina anjony satria mbola tsaravana izy fa mbola teo amoron-drano. Rehefa miala amin'ny faharatsiana dia teo mihitsy tonga dia ravao. Aza vela izy ampokambona memoara tavela ao fa santima mamerin-dalana fotsiny. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao, jereo ny masony. Lasa hoe araka amin'i Jesosy. Anaradia azy ako. Dia taohatrao ny tananao adiniko zavatra rehetra. Ianao mahita ny Zakaiosy zany olona tena enjana be zany raha hitako vola satria vola no Andriamanitra Zakaiosy. Fa voaniana tamin'i Jesosy Zakaiosy nafohy ny zavatra rehetra avy efa treny alefa ny tsasaka fanana. Ny olona tena niona tamin'i Jesosy zany ohatrohatro zany no prototipany na fibebahana sy fiverenana. Zay le fiverenana. Jereo masona akaikinao efa tena niona tamin'i Jesosy fenao. Tena sura niona tamin'i Jesosy. Averiny tena question tena sérieux be le izy tena to efa niona tamin'i Jesosy fenao. Tena azo antoka hoe fa niona tamin'i Jesosy. Mino androany maraina fa izy olona leto na ray ary tena iona amin'i Jesosy. Amen. Rehefa niona tamin'Andriamanitra ny olona anankiray atao hoe babony dia manadino zavatra rehetra natery azy fa miova fahatsapana. Io le voninahitra tao Edena. Miova fahatsapana. Tanjaka ihany fa rehefa niala ny voninahitra dia nahare henatra. Fa rehefa miverina ny voninahitra dia matsiaro fiadanana. Nefa le fitanjahana eo ihany. Mahatonga anao manam-pahatsapana fa mbola mafy be ny manjoanao hoe tsy ampy ny kilotinao hoe tsy ampy ny ty ohatra ny adama sevy io dia vesatra avy amin'ny voninahitra mbola tsy maro toerana io. Fa rehefa maro toerana ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na le tateo aloha ihany aza ny mbola iainanao dia renao mihitsy le fiadanam-po ao anatinao hoe zany Jesosy zany. Tanjo ny fanomezana dia ny atonganao ahita azy sy ny asaribidiny fanatrehany. Satria ny fiafaran'ilay tantara tsy fitobana ary ny Petera nitondra ny trondro rehetrarehetra izay azony namadika an'izany tany amina grossista fa te hanana tsaratsara kokoa tany miaraka amin'i Jesosy. Zay ve ny zavatra nitranga?
zay ve ho any zavatra nitranga nareo ihany ny amaly mba teneno raha diso hoe zao ny zavatra nitranga nafoiny zay azony rehetra fa lasa izy nanaraka an Jesosy adinony daholo ny zavatra rehetra satria tsisy ambony mihoatra noho ny fahatsarany ny zavatra aza miraiki-po amin'io fa tsy hanao zany io tsy zavatra anao entina ray ary aza mijery ny amin'izay mety ho vokatra fa mandehana mifikitra amin'ny loharano dia tsy izany fa Jesosy miraiketa fo amin'Andriamanitra aza miraiki-po amin'ny fitahiana aza tonga am-piangonana mandray fahagagana ny faharetany soa azonao dia tsy miankina amin'ny firaiketam-ponao amin'ny fanomezany fa miankina amin'ny fiombonanao amin'ny loharano dia tsy izany fa Jesosy voatahiry ny soa rehetra rehefa voatahiry ny toe-po ao anaty vavaka ao anaty teny ao anaty fanompona tsara tsisy intérêt sarobidina dia misy aza reo fitobahany ny fisiany fiainam-panahy tafatoetra tsara satria ny toe-panahy ambony ny zava-panahy ary ny zava-panahy mbola ambony ny zavatra rehetra adino ny asa sy ny zavatra rehetra rehefa Andriamanitra sy ny tontolo ndresahana ampiandrasina ny zavatra rehetra fa Andriamanitra aloha zay ny alalàna fa ny Jesosy ianao tsy mitahanao Andriamanitra mba ho tafasaraka aminy fa ny ahatonga anao hijoro sy tombo ary iraiki-po amin'ny présanceny ny any Petera sambokely efa feno trondro no ny lozany manaraka an Jesosy fa anetsika trondro mbola tsy ao anaty sambo nitadiavantsika an Jesosy dia rehefa azo le trondro avelao Jesosy andeha any aloha fa atsona indray izy rehefa mila trondro manaraka any hoany izay olo nisay tiako arikio tena mamikio tsy mba saropatarina izy atao kely aloha izy misy mila koralina ray fotsiny dia zay farany toroteny zay ry zay alleloia koralina anankiray mahay anyanoany mirana ve ao sewtony sewtony mahay zay ndao ary le karakely londria ty ataontsika tena nolotra an Jesosy ny tsara indrindra ao anatin'ny fiombonantsika aminy dia matsapitsika hoe sosy tsara indrindra ny fiarahana aminy tiakotsika izy dia toritsika foana izy satsy zany zaraintsika foana ny fahatsarany amin'ny olona rehetra Fantasia
Jesosy nareo ve tsy mahita hoe ny fiainantsika miaraka aminy tena mora sy alamina rehefa tsy mihevitra ianao fa manana fa mitady fiadanana izy lay tsara ananana indrindra mihoatra noho ny zavatra rehetra fa rehefa ao anatinao izy dia tsy miankina amin'inon'inona ianao fa izy sy ny fahafenony no ilainao. Isan'andro raha mbola misy ny atao hoe maraina teneny foana izy, Tompo tsy maninona izay tondranao ny fiainako fa ny zavatra azoko antoka eo an-tananao ny momba manontolo. Mahay mandamina an'izany izy, miasa eo amin'ny fiainanao izy ary aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika iray manontolo izy. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao dao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny foditsika manontolo. Saotra Jesosy ny amin'ny teny androany, saotra ny amin'ireo afatra rehetra izay manaitra ny fonay, mampitodika ny ao anatinay anakaiky anao bebe kokoa. Misaotra fa renydretrireny no antoka lehibe ampijoro anay eo amin'ny sitraponao. Aza velom-piainy fotsiny izay dia finaritra nireny teninao eo amin'ilay mapety ny sofinay. Tiana iainana fa tsy mety tanteraka ao anatinay. Fa androany Jesosy vavaka izay. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ao am-ponay amin'ny fiadanana Jesosy. Anananay antoka fa rehefa ianao ny miasa manatanteraka ny tsara sy mendrika indrindra eo amin'ny fiainanay. Dia mahatsiaro teny izay misitraka an'izany isan'andro amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina mampahery anay. Tianay ianao Jesosy, te hirizo ny fanoloran-tenany tsirairay avy, te hirizo ny ao am-pony tsirairay avy. Tiako ho fantatrao fa miaraka amintsika Jesosy. Eto izy. Ao anatin'izany teny izany tena eto izy. Ary rehefa eto izy dia fantaro fa tsy miova izy omaly Seigneur mandrakizay. Ny fonao fotsiny no erany. Vonina ve ianao amaly ny antso. Izay nataonao tany amin'ny lasa tsy maninona. Ny omaly tsy maninona. Tsy hoe tsara akory. Tsy hoe mety akory. Ny lasanao rehetra. Fandroany Jesosy mijery ianao. Zanako ianao. Asan'ny tanako ianao. Adidiko ianao. Aza mihevitra hoe tsy hitako ny tolokonao sy ny fahorianao. Mavesatra ao anatinao ny amin'izay fiainanao andavanandro. Mahalala anao fa tiako ianao isan'ny olona afantatra ny vesatra atao am-poko dia ny fahafahako miaraka aminao mandrakizay. Zanako ho Jesosy, fataro fa tianao ny fitiavana mandrakizay. Zany nampaharetako ny famindram-poko ho anao. Tsy tonga hanesona handatsy anao, tonga hanangana sy hampijoro anao. Olo ny sitrapoko indray. Androany amin'ity marain'ity sokafo ny fonao. Manenena fotsiny ny amin'izay zavatra mbola hitanao hoe tsy tanteraka ao anatinao na kely azy. Teneno Andriamanitra izay mampalahelo anao na tamin'izay bitika sy kely indrindra aza dia ialako izany Jesosy. Vonina manomboka androany ny anakaiky anao, ny akatoa anao, ny araka aminao, ny anao ny sitraponao. Vonina Jesosy nisan'ny olona tena kastanao amin'izay. Tsy amin'niezako izany Andriamanitra fa mifiasa amin'ny fananao masina atao anatiko. Mangatany fanahy masina, ho eto fanahy masina, tario fanahy masina. Ho isan'ny olona manaiky an'i Jesosy Kristy indray, makatoa an'i Jesosy Kristy indray, akaiky an'i Jesosy Kristy indray. Halleluja. Misaotra Jesosy. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny ny mofo dia izy tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao ho fahatsiarovana misora azy. Takizany koa ny kapoaka. Kapoaka ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo izy Jesosy. Ho famelana ny fahotanareo. Ka novininareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako izy ny Tompo mandra-piaviko indray. Manatanteraka an'izany zay Jesosy araka ny tenina hoe naovina ianareo no manao an'izany. Natao ho fanao zany ho fahatsiarovana
fa amin'ny fiainana mandrakariva ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo ny amin'ny nofo sy ny ranao. Velona izay satria velona ianao. Miaina izay satria fiainanao no iainanay vaovao. Tehirizy izay amin'ny atmosferanao isan'andro. Andeharaka ny teninao sy zotra araka ny sitraponao mandra-piavinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hiverina ianao dia hifankahita aminao izay. Ary mino fa fiangonana akarina miandrom-pampakana daholo tonga eto androany maraina. Ary mifankasitrahana n'ilay tokana sady mamy mendrika indrindra. Ho azy ny mifankasitrahana mandrakizay. Amen. Tiantsika ho an'Andriamanitra. Andray ny filazana sy ny fanatitra izay ataontsika ho azy eto amin'ny fanatrehany. Alleluia. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anatanteraka ny fanatitra ny fahafolo-karena sakrifisy izay rehetra ao am-ponao dia fotoana izao anehoanao fa tianao Andriamanitra. Tsy miraikitra amin'ny zavatra ny tany fa miraikitra amin'Andriamanitra. Dia tanterahantsika ampinoana sy ampitiavana ary mpifaliana izany rehetra izany. Tahaka izao indray ny fandaminana izay arahantsika eto amin'ny asa fanompoana. Ny ambasador sy ny pasteur samy mijanona rehefa avy eo arak'izay efa fandaminana ihany koa. Fanomanana izay asan'Andriamanitra izay atrehantsika atoato. Ny amin'ny latsinainy manokana araka ny efa ambara amintsika dia misy ny sekoly latsinainy talata alarobia etsy amin'ny super U Analakely. Latsinainy sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitrarana ny alarobia dia sekoly tokatrandro. Dia araraotsika ao anatin'izany. Dia ny décoration koa mijanona rehefa avy eo. Dia tohizana ny filazana ny amin'ny sekoly dia amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany ilay latsinainy talata alarobia ny resahanantsika teo. Dia super U Analakely eny amin'ny deuxième étage. Ny alakamisy manokana dia tsy misy ny fivadikanana. Tsy misy ny fivadikanana lakamisy. Zoma sy sabotsy dia misy fotoana anankiroa avy tsika. Ny zoma amin'ny efatrora etsy amin'ny tranombokon'olona Analakely misy ny fotoana. Tahaka izay koa ny sabotsy Sainte-Seine misy ny fotoana eny amin'ny tranombokon'olona Analakely ihany fa tsy eto izany ny fotoanantsika. Zoma tranombokon'olona Analakely amin'ny efatra, sabotsy eto. Eny amin'ny tranombokon'olona Analakely ny fotoanantsika. Dia mino fa samy matadidy an'izay tsika satria misy ihany koa ny fotoana lehibe izay croisade atrehantsika eny Antsiron'ny Mandidy amin'ny herinandro. Dia ho an'izay tsy afaka makany izany ilay fotoana teo. Ho an'izay afaka makany dia entanintsika izany ao anatin'izany ny zoma 27 sy ny sabotsy 28 marsa ho avy izao Antsiron'ny Mandidy anao ny croisade tsika ilaza ny fahalebiazan'Andriamanitra anambaran'i Jesosy ihany tsika. Dia manentana anao manokana. Ny fandianana any moa izany dia tsy maintsy misy ny zavatra tsy maintsy hatrehina, misy ny zavatra tsy maintsy atao, misy ny fahafahana izay tsy maintsy homanina. Dia manentana antsika tsirairay avy izay afaky ny tsy terena fa izay afaky ny mandray anjara ao anatin'izany na amam-bavaka voalohany indrindra. Toano amam-bavaka izany asan'Andriamanitra izany. Fa aorianan'izany koa mety misy fahafahana mety ilaina hiatrehana an'izany croisade ngezabe izany. Dia izay mety, izay hitanao fa mety azo atao, afaka manatona mpanompon'Andriamanitra ianao. Raha anatanteraka izay heverinao fa mety, afaka manatona ny pasteur Iajako ianao ny amin'izay afaka heverinao fa hifanohanana sy hifanampiana ao anatin'izany. Ampitiavan'izany araka ny nambara teo fa tsy anerena mihitsy tena tsy vesatra ho antsika ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany ihany koa dia mila misoratra anarana izay rehetra handeha, na mandeha fiara manokana io na mandeha fiara iraisana, dia mila misoratra anarana tsika satria ilay fanomanana mila atao mialoha, indrindrandrindra ihany koa ho an'ny tsy maninona resahana eto satria tonga antsika tsy hoe hifadianana fa mihinan-kanina. Dia misy cantine préparation mila atao,
dia mba misoratra anarana ahafahana satria ny sakafo rehetrarehetra izay hohanina any dia miainga aty dia efa vidiana daholo ilay izy. Dia mifalia zany ianao fa tsy fadianina any na anao ny asan'Andriamanitra ary fa misy sakafo tsara be atao any. Alleloia, alleloia. Fanoana mambavaka foana tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ho an'izay mila fanampanazavana afaka mijanona kely rehefa avy eo dia jerevantsika izay fomba handaminana ny fandehanana makany amin'ny croisade voninahitry ny tompo. Tao tsika hitsangana ary. Dia misy tena nitratra amin'ny pasteur ny asehony teo dia ohatra ny tonga dia hoe manainga mavesatra pasteur afaka mitsangana avy dia mitodika kely manao pirouette any pasteur zany ohatran'izao. Hitanareo tsy pasteur zany no aseho eto fa le akanjo aloha efa mivoaka le t-shirt afaka anaovantsika any. Tsara be ve le izy teo? Pasteur aloha efa tsara be, tsy resahana iny tsisy ady hevitra. Izay miady hevitra koa dia malala ny anaran'Andriamanitra. Alleloia. Andao tsika hitsangana azadiny t-shirt efa misy ao dia afaka miomana ny amin'izany tsika. Andao tsika hitsangana isotra ny tompo afaka manatanteraka mifanatitra dia anjiro ety anoloana ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Tena makafy ny teny izay ambaranao zay Andriamanitra. Ny tena marina makafy anao zay. Amin'ny fotoana rehetra ny fanatrehanao. Androany manokana izay Andriamanitra dia hitodika any aminao. Dia hiteny aminao fotsiny izay hoe tiana ianao Andriamanitra. Dia ndreto koa izay manolotra fanatitra fa folo-karena sakrifisy. Raiso zany tompo hoanitra kasitrahana voninahitry ny anaranao. Aoka tsisy ho hita aminay na ray azy. Aoka ianao no hita amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Taio ny tsirairay avy. Taio ny nan'izay afaka nanatanteraka na mety nisy tsy afaka ihany koa. Ianao mahalala Andriamanitra. Ianao hiditra tsehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hiteka mafy voninahitry ny tompo. Ndraisantsika mpanompony Andriamanitra. Alleluia. Izy andesy lahatra fa tena akatoan Jesosy zato isan-jato amin'izay. Tenenao ary Jesosy amin'izao fotoana zao. Jesosy eo akatoanao. Anao izay akasitranao ahako. Fanambasinao, avelako ianao hiasa malalaka. Tsy amin'ny heriko na amin'ny fahatanjahako fa amin'ny hery ny fanahinao. Sotra Jesosy Amen. Jereo masony kay ianao hoe mitady fiadanam-po io. Miaraha mody miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Ianao izay mitady ny fiadanam-po amin'izao fiainana izao. Ka mandeha makatsy ary sy mikorana ary koa milalao. Kanefa tsy mahita izay mahaso fa vizana foana ny nofo. Ity misy fiainana torotro anao